Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rabe Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako. Ny alony fiamenana amin'ny alina no maso mba isaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasany babolany ny antsika amin'izao fotoanana izao dia falibindray tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika mivavaka fiamenana izay rahanao fandarana andramika izao ny ankiradio ary mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia tahitoko daholo tsika rehetra dia matoky sy mino fa salama tsara daholo tsika ary matoky sy mino koa fa mahery tsara ianao raha tonga eto nefa raha ohatra ka tsy izay ny toerana misy anao dia aza manafa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia afaka sitrana amin'ny aretina ianao afaka mitraka sy mahery ianao dia afaka feno fifaliana ianao raha anatina alahelo amin'izao fotoana izao. Iny tompontsika rehetrarehetra raha anao fa tonga miaraka aminay dia tehiteny aminao hoe tsika sendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka dia manentana anao haharitra hatramin'ny farany. Avy eo moa tsika mbola ifampiarahaba ihany atsika rehetra izay vapaketo fa ndolo isika hivavaka metraka amin'ny fotoam-piaina tamin'Andriamanitra dia ao anatin'izay ao aorianan'izay dia ho ampandrosoantsika aorianan'izay dia hanonona tsodrano isika dia ifampahery amin'ny alalan'ny tsodrano sy ifampiarahaba ihany koa. Andao aloha ampandrosoantsika no vavitsika Mierisoa Anjahana avy any Arabia Saodita izy mitondra antsika anatin'ny vavaka fanomboana. Mierisoa Anjahana anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteranana amin'ny fitenenana ary mbola manonona fiadanan'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Mbola iaraha hivavaka antsika riavana hanapetraka izao fotoana eo am-pialatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra renezina an-danitra tsara indrindra mbola afary misaotra sy midera ary manome ny voninahitra ny anarana izahay amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo ny fitantanana ho anay sy ny fiarovana ho anay. Mbola nahafahanay namakivaky ny tontolo andro iny ary mbola nahatratraranay izao arina izao. Fantatray Tompo tsy mierinay natanjaka ny nahatratraranay izao arina izao fa noho ny famondram-pona ho anay. Raha misy zavatra izay nataonay tsaroka ny sitraponà Tompo, ifonanay hoentina hatrehina izany Tompo malalo. Mamindrafo aminay Jesosy io mamelany helokay. Ary amin'izao fotoana izao Tompo mbola tafiaona amin'izao vavaka fiambenarina izao izahay. Mangataka ny fanetrehana avy aminazy izahay tsirairay avy Jesosy malalo. Tendreny vavany mpanompona izay tondra ny hafatra avy aminao sy ny pastera izay hamela belatra izany teny izany Jesosy malalo. Ary izay ampihainoko Tompo ingany mampihaino mpankatao ny teninao ary ny fitaovana rehetra izay entinay mitanteraka izao fotoam-bavaka izao apetraka eo am-pialatanana Tompo malalo. Ny connexion mba handeha tsara mba hahatratraranay amin'ny voalohany ziska ny farany amin'izao vavaka izay ataonay izao Jesosy malalo ary apetraka eo am-pialatanana izany vavaka izany mba ho voninahitry ny anarana misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ninanao ranavavy Mierisoa Anjahana tanaty izay vavaka mamy be izay nentinao izay Jesosy any amaly fitenao dia mitombozy fa soavina hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo. Halleluia. Izao ary mitsodrano amin'ny Isaia 1:10 andininy 4 ka hatramin'ny 9
no tsodranotsika androany isa afaraiky amin'ny dimapolo andiny faefatra hatramin'ny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao lazain'i Jehovah Tompo tany Egypta no nidinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany ary ny Asirianina koa nampahory azy tsy ahotsy ahoana ko ankehitriny inona nataoko eto Jehovah fa nobaboana tsy ahotsy ahoana ny oloko ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah ary mandrakariva dia ho amavona mandritry ny andro ny anarako ko ny oloko dia halala ny anarako raha amin'izany andro izany dia fantany fa izany miteny hoe inty aho halleloia amen tsy hoe rehefa mehitantsika pahorin'ny fahavalo zafady tompoko rehefa mehitantsika pahorin'ny fahavalo Jehovah dia tsara fantatra fa tsy milamina Jehovah tsy milamina izy mahita antsika pahorin'ny fahavalo ary zay fahavalontsika dia fahavalon'ny Jehovah efa nilazainy zany ary zafady rehefa mahita antsika pahorin'ny fahavalo Jehovah dia mahatonga antsika tsy matin'ny fahavalo sy pahorin'ny fahavalo ela be satria hoy Jehovah hoe ankehitriny inona nataoko eto ohatrany teteny Jehovah hoe za hoe dipetraka fotsiny amin'izao azafady fa jerety ianao amin'ny fahavalon'ny oloko babona tsy ahotsy ahoana ary mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah reny fahavalontsika manakora antsika ireny hitan'ny Jehovah reny hitan'ny Jehovah reny ary ny ten'Andriamanitra hoe ary mandrakariva dia mavona mandrakariva mandritry ny andro ny anarako tsika zany rehefa tsika ny mpivavaka rehefa tsika ny kristianina rehefa tsika ny zanak'Andriamanitra dia tsika ny atao tsinitsinina dia Jehovah mahatsiaro voakitikitika ao an-danitra ao halleloia dia hoy Jehovah hoe alao fahidina halleloia dia hoy Jehovah hoe inty aho ahoana zany arak'ilay tolotsentsika voaingany momba ny Josoa Jehovah raha hidina tsy hamono antsika fa hamono ny fahavalontsika tsy hampahory antsika fa hampahory ny fahavalontsika halleloia ka dia ray zany tsodrano zany ho antsika menakavy hampahory ny fahavalonao ne Jehovah ko Daniela Belzika tonga soa Erikaraky France Rosemina France Razanso Sylvie Koweït Bersava Koweït Nassimi Madagascar Angèle Pagès France Itodonelina France Erikaraky France Tsiriamboramela France Soameva France Ikirandrena Solo Madagascar Artisanat de Madagascar France Rantanina Marie Charline Madagascar Zaska Patici France Angodrina Rodriguez Arabie Saoudite Marie-Jo États-Unis Jesosy Pandresy Mihaja Madagascar Sina Apostôly Alain Madagascar Mirandre Malala Allemagne Sandola Koweït Thierry Albenza France Erikaraky France Itodo Noeline efa teneniko teo Jesosy Pandresy efa teneniko teo Angodrina efa teneniko teo Lavritina France Zaska Patici France tonga soa daholo Claudia Razaka France tonga soa Claudia tojo Jesosy mandrakizay Allemagne Rantanina Marie Charline Madagascar iny Jesosy isika rehetra dia mahareta hatramin'ny farany daholo kadaka France iny Jesosy ina moa zary seketra vavolombelona tsy azoko adiny le izy fa zavatra ngeza be nisy zatra sika efa teneniko fa adiniko fijona vavolombelonako andolotsika enohira dia avy eo tadidika asika ho teneniko izy efa antitra dia adi satria misy maromaro zay ty no teneniko ty androany ty misaotra Zaska Patici halleloia dia andao aloha eno hiritsika andao aloha ataotsika ny hira dia aoriana ny tirytsika mijoro vavolombelona miaraka aminareo fa afaka manoratra sady nareo fijona vavolombelona dia vakina aoriana ny tira ity fa manana tokoa manana anakiroa fa anankitelo dia ny anankiray amin'ireo nisy anakiraika teneniko dia adiniko fa ndaso aloha motadidiko izy zay fa mialatsiny andao aloha to dia eno hiry dia aoriana ny tira ity tsika tonga dia iroso amin'ny fiamakina fijona vavolombelona meno finaritra dolary dia tahiny Jesosy Tilalina numi atsuana
Betesare Yanawianu Ififunaku Kazilazana Miudilana Detimejigala Fundeu Famitala Azale Nifa Desera Nanu Ananara Nawai Akaba Uwan Famida Puna Tawana Dia Esina Luna Panadia Kanetativa Isileti Anazaba Nifati Kutaba Notu Profa Inuminu Natuwa Niyakude Natuka Kuana Sangia Miso Mauli Pisa Riza Nizituni Nuni Lai Uwaita Su Uwaiza Mfamu Tile Sosio Tile Famite sorsi fitiavana Manuana Isareja Efalavrisi Ewakai Kindi Semiatuazi Miachasi Mamida Fu Mavitra Kizai Reja Mutanu Mujika Manasitana Nyaretinisi Timanisa Elukizi Umejika Umepuninaita Nikitana Mira Piracha Vizula Mera Fatusuya Mera Ituatari Sengitina Tiampiara Tiele Tupuna Tesosinu Arena Miabaka Rasa Enami Safiri Yale Timia Babatani Itafiku Tesosi Panafaka Tile Sofio Tezezenu Equana Ula Meira Fala Itera Kumana Tima Laikia Tesora Tia Asara Juana Tile Sofio Tezezenu Ula Meira Fala Itera Kumana Tima Laikia Tesora Tia
Alleloia. Anisy fotoana anisan'ny hira tena nampitomana na mahafinitsy izy iny tany am-piangonana. Atao izy iny indray andro nainoko any voalohany tany vita toriteny indray sabata zay dia pasteranay ny toriteny tamin'izay dia nataony iny izy iny tena ny toriteny fa tena latsaka tao am-poko mihitsy ny toriteny tena hoe tena tsatoka tao am-poko mihitsy tsy volamena nomeko anao fa ny tenako mihitsy nomeko anao zany koa mba tenenao any tokantrano androany tsy volamena Jesosy nomeko anao raha tonga eto androany fa ny tenako mihitsy ty foko ty mety maloto le fo mety ratsy ny fotsika fa tsy manana fatsiny tsika omenan'i Jesosy. Jesosy koa miteny anao androany hoe zaka tsy mila fatsiny. Halleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra azy. Ty le fijona vavolombelona fa zay vao tadidiko zay vao miverina le izy. Satria mahatsy mahatonga le izy tsy tadidiko ry havana amin'ny atoandro aho zany eny am-pandehanana eny hoe iza re zany izy amin'le zavatra reny eny izy vavolombelona dia maromaro tambonimbony anatin'ny saiko satria za afaka hitantara zavatra be dia be hoe fijona vavolombelona folo fa aleo mba asiana dia ity ny voalohany 10 taona androany nisy asan'Andriamanitra ngeza be zay tena hitako hoe tsapako hoe ngeza tamiko 10 taona androany nanaovako misy asan'Andriamanitra nataoko izay ary tamin'izay fotoana izay atao izy teo ampandriana teo tsy salama 10 taona lasa ohatrany androany dia rehefa 10 taona lasa tsy salama dia tsy niasa tamin'izay dia nijanona tao atokantrano dia fampianatra tamina ny fampahery tamina olona tany Madagasikara tamin'izay mpiara-mivavaka dia zaho tsy salama nge zaho io dia manana fotoana iresahana fa tsy salama dia misotritro tao ampandriana eto dia nisy projet zay mba misy asan'Andriamanitra ho ataoko na andetrera zany ho ataoko ty asan'Andriamanitra ty dia mateny ny fanazy teo le vinavinana azy fa zaho manana fandrinanao zavatra anao ty asan'Andriamanitra ty somary sarosarotra le izy somary hoe sarosarotra ny anatanterahana le izy fa zao ny tenin'ny olona io mandehana fa vitanao zany mandehana fa vitanao zany fa za matoky anao vitanao zany tetrabeana ianao le tena hay misy olona matoky anary mivadibadika any zany hoe vitako io za ndre no misalasala zany tam'le zavatra tonga dia nitsangana za le ohatrany tsy salama teo tonga dia nitsangana kipako ny lampo tonga dia nitsangana dia tonga dia tany mampiona misy andehanao zany ty asan'Andriamanitra ty za dia tonga dia natao le izy 10 taona lasa dia faly be zany tao anatin'izay fa no mankaraka an'izany misy zavatra zay tokony novidiako tamin'ny terinandro zay misy zavatra zay tokony novidiako dia nitady dia nahita androany mamin'ny Ensalinina hono io hira io dia nitady an'io zavatra io dia nahita an'le izy amin'izay ary rehefa nahita an'le izy dia le varotra an'izy miavonavona be zay miavona mihitsy dia misy zany le izy misy andraso tsy ampiandraso eo dia miandry eo dia tsy raha ino mihitsy zany miandry an'le izy ela be izy dia zany nefa ny zako mbola tsy maintsy manao ny asa dia reriko tsy raha ino mihitsy olo-kafa foana no anany fa tsy miteny zany izy hoe ahoana fa dia hoe tena misy fiafina fonina be dia lasa nandeha dia ny hariva amin'izay andeha hiverinao indray any après midi andeha hijery an'le izy andeha haka an'le izy moa zany fantatra hoe misy le izy ohatrany tsaroako ohatrany avinavina tampoka izy andeha hitady any toeran-kafa aho aka ohatrany za hoe vidy an'iny dia olona miavinavina be ohatrany lasa nandeha avy eo izy nareo no tonga taty an-trano aikay tsy maninona mihitsy le olona ny avinavina be satria zao aikay tsy nilaiko kory le zavatra tonga ty an-trano zao vao nisy zavatra voapirova alleloia fa io tsy ilaiko kory le zavatra io na tsisy an'io ary tsy naninona fianako zany androany na tsy nividy an'io nefa lafo le izy alafolafo fa nataon'Andriamanitra lasa tsy ilaiko le izy halleloia tena ozy hoe tena misaotra dia soa ihany fa ny avinavina le rangata amin'ny marina fa nika raha nividy an'izy zany tsy maninona le izy raha azo fa na tsy azo koa le izy tena tsy naninona mihitsy satria tena tsy nilaina tsy lasa zavatra tsy tena hoe ilaina
tsy maintsy nilaina le izy dia misaotra an'Andriamanitra fa faly be mihitsy hoe tsy nandalo vola tsy niala nividy an'iny zay fijona vavambelako anankiroa ndo atsika maky fijona vavambelona Andralatojo hoy toy izay ny tontolo androko androany izy tontolo androko androany hoy tojo isaraka an'izao fa dia nilamba sady vita soamatsara daholo ny asa nataoko nafinaritra be koa fa misy patient anankiray zay nandamina ny lakozia tokony nataoko tany ampiasana dia niaina ny asa nataoko dia direct Jesosy nomba sy niaro ary nanome sakafo zazo aminay mianakavy alleluia amen hoka danaray tontolo andronay mianakavy dia isarako ny tompo mbola nomeny hery sy tanjaka sy narovany hatrany dia voninahitra ho azy rery ihany alleluia amen tonga soa razana Monika Erikaraka razana Monika Dubai Erikaraka France eme manambotsoa France tonga soa eme manambotsoa hoy reo azy minina hoe voninahitra ao an'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa nahafinaritra sady nasiany fitahiana ny andro anio alleluia tsara Jesosy hoy mihaja hoe misaotra Jesosy fa tsy tapaka ny jiro androany dia mbola misakafo intelo isan'andro dia mianakavy sady salama tsara direko Jesosy ny amin'ny fiarovanao any isan'andro tsara Jesosy marina izany mihaja misaotra anao ny tsoro vavolombelona hoy Sandra alleluia makasitraka indrindra azoko maramely zobandava tena mahabe mihitsy ny vavaka alleluia tombositra hatrany ane alleluia tsara be tokoa mivavaka zobe anjana Jesosy amary fitianao hoy tonga soa ferina rakoto France hoy ranavavy lina hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vitako ihany ny asako ary mbola vita alohan'ny fotoana aza taraika vao nivoaka tamin'ny rendez-vous dia tara vao tonga tany ampiasana kanjo adingo tany hatrany indray ny lakile dia vao tery nody indray aloha vao nandeha ny asa tena natahotra fa dia ny asa Jesosy nanamora ny asa sy nanampy alleluia tahaka hoe tsy nisy nininina alleluia dia raiko Jesosy lamina koa tontolo andron'ny vady aman-janako dia tafahona soamatsara ato hatrany indray zay voninahitra ho azy rery ihany alleluia amen soa meva makasitraka ny afaka fanombohana izy tonga soa meva raha Jesosy manala tompony sabata hoe soa meva fa vita soamatsara ny tontolon'andro mbola nahazo fahasalamana hatrany sy ny vaovao ratsy toy eto isika mianakavy alleluia amen bienvenue Thierry Berthelot et soyez le bienvenu parmi nous aujourd'hui on est très content de vous voir ce soir et soyez bénis Thierry Berthelot moi dia tsy izy akory fa efa miaraka amintsika eto izy namana akaikitsika eto izy ary tsy ho ela dia lasa fianakavimby any akiradio tanteraka mihitsy izy menanareo ihany ny vaovao dia matoko sy mihina fa misy mandika teny anazy eo ambadimbadika ao alleluia Rodriguez alleluia dia nay Jesosy fa sitrana soamatsara ny papako rehefa nentina mibavaka tamin'ny sabata misao Jesosy fa mbola nilamina be koa ny tontolo androko androany dia isaorako azy zaridritra nataony taminay mianakavy kely vita soamatsara koa ny soutenancean'ilay taizanay alleluia ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen voninahitra ho an'Andriamanitra hoy ranabavy manifa nandeha tamin'ny toerana lavidavitra zay androany dia isaorana azy fa vita tsara ny asa natao ary tonga soamatsara any antranonay aty antranonay zay rehetra alleluia misaotra Jesosy tsara Jesosy alleluia misaotra anareo ny fiarabanany Thierry Berthelot Andrina Solo France tonga soa ihany koa Bertsava misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fitantanany androany ny lamina zay natao rehetra salama tsara ny mianakavy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen alleluia Marie Angela tonga soa ihany koa hoy Erika alleluia direct Jesosy fa nomeny hery sy fahasalamana zay mianakavy kely sady mbola nalaminy ny asa mandarahitra sady narovany tena an-dalina ary mbola navitananao grand ménage amen tsara Jesosy alleluia misaotra Jesosy misaotra Jesosy ozy ny antany Miresalina fa vitako ny lamina tsara ireo asa-pandaminana ny trano sady feno fiarovany Jesosy alleluia io ny anamahesoa Italia fa tonga ihany koa na iny tompontsika rehetrehtra faly be mahita anareo faly be ny amin'ny zavatra izay nizarainareo teto fijona vavolombelona dia Jesosy any amaly fitia
anareo hatrany hatrany rizy menakavy. Halleloia. Zao tsika avy hatrany dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Toriteny zay hoentiny ranabavitsika Aingonirina Rodriguez any Arabia Saodita izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka dia androany zao dia ampandrosotsika avy hatrany izy dia avy eo amin'ny eto amin'ny famirabearana ny tenin'Andriamanitra. Aingonirina Rodriguez anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitraka indrindra pasitera amin'ny fitenenana dia manona ny fiantaran'i Jesosy aminao sy ny ankonanao ary mampitsika rehetra izay manaraka ny fandarana vavaka fiambenana amin'ity an'ity. Dia faly tafiaraka amintsika eto indray ny tena koravana malala ary raisiko fahasoavana lehibe ho akoho mbola fahafahako mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity an'ity. Ka ny teny fampahelezana dia hitantsika ao amin'ny Lioka. Filazany tsara ny Lioka toko 5:10 dia raisitsika ny 1:20 ka hatramin'ny 2:30. Lioka toko 5:10 ka hatramin'ny 2:30 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandrany tamin'indray, raiko mihafana ny anjara fananana tokony ao dia nozaraina tamin'izy mirahalahy ny fananana. Ary noho ny afaka kelikely dia nangolon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakana tan-davitra izy dia nandany fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mavo tamin'izany tany izany ka naharitra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ity tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirantany an-tsaha ny andro-kisoa ary satrany ameny ny tibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamany ndraiky manakanina be dia be, fa izaho kosa maty misarety hiainga dia hody any amin'ny raiko anao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao dia niaingizika nakany amin'ilay. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany indray ary omena azy izy ka niazakazaka dia namehana ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa raha iny kosa nanao tamin'ny ankizilany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampy akanjo ary sy peratra ny tanany sy kapany tongony ary vetetiny zanak'ondrina fa ary ampisika hienana sy fara fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fahita indray teny faly izy atsantsika keo aloha. Ento koa ry havana malala, iza moa zany no arina amin'ny hoe raheto, Jehovah ny raheto, ary le zanaka isika ireo ry havana malala. Dia eto zany misy karazana zanaka anankiroa, indray nandeha dia indray mijanona. Nanahoana moa nahazo an'ilay nandeha dia fantatsika tsara fa vao nangataka tamin'iray izy dia indrainy nanome navelan'indray izy nanao sitrapony izay zany sitraky ny fony andeha. Fa ity zanany ity ry havana malala eritreretra hoe izy fiainana mahafinaritra, ahita fiainana mahafinaritra noho ny tao amin'iray izy any ivelany any, kanjo mosary no niandry azy tany sy fantrana be. Dia ary asa ratsy mihitsy ary moa ny hita tany raha tao amin'ny mijanona mitoetra tao an-tranony indray mety tsy miasa fa mety asa tsara satria dia araka ny teny vakitika teo hoe lasa ny andro-kisoa ratsy anie izany asa izany hoe miandro-kisoa. Fa izao ry havana malala, amin'izao vaninandro iainantsika izao dia betsaka ny olona izay efa nahita ny fahatsarana ao amin'Andriamanitra, mitoetra tao amin'Andriamanitra. Dia betsaka izao ny olona mandeha mivoaka amin'ny fanompoana
fa ataon'ny olona fa misy fiainana tsara any ivelany any kanefa dia rehefa miala eo miala eo tsika dia izao no tokony ataontsika ao anatin'ny saina hoe ny fahavalo ry havana malala dia ny devolany tsy faly amintsika amin'itsika mitoetra amin'Andriamanitra io manao ny asan'Andriamanitra io fa ataony daholo ny fomba hanosonosonana antsika dia misy toatra atao misy feo misarika izany any ivelany any hivoahantsika ao amin'Andriamanitra mivoahantsika miasa fampony eo dia tahaka izany nazo an'ity le zazalahy anankiray ity lasa fa nieritreritra fa atao izy fiainana tsara sy mahafinaritra ny ivelany any dia rainy koa moa araka ny dimy teo namela azy nalalaka tamin'ny sitrapony fa izao ry havana malala isika vao miala ao amin'Andriamanitra dia izao io fitafitsika io aloha ny rovitra vitan'ny Satana satria io fitafipanahy io mahazanaka Andriamanitra antsika dia io aloha ny izahany sorona voalohany rovitra vitiny sorona dia sorony koa ny kapa miala ny kapite amin'ny taontsika dia tsy afaka mijorotsika tsy afaka mijorotsontsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy afaka mijoro amin'ny finoana intsony isika ry havana malala dia izao ry havana malala andesika hitoetra matoky ao amin'Andriamanitra ao amin'ilay raitsika andiany mitezantsika manao moa izany hoe le mitoetra ho amin'ny taniny iray ao amin'ny Jehova izany fa kitsika ao any 1920 manao hoe fa tany an-tsany zanalahy matoa ary mamoaka izy ka mbe akaiky ny trano dia nandray zava-maniry sy tia ary niandry ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy amin'ny anton'izany zavatra izany ary hoy ilay ankizilahy taminy donga ny rahilahinao ka namono ny zanakombana fany rainao satria tafaverina soamatsara ty ato amin'izy dia tezitra izy ka tsy nediniditra ary nifokany ka nampandroso azy fa izy namaly ka nanao tamin'iray hoe endro izay elizay nefa nanompo anao io le asa ty le janony ty zany nanompo ny ray dia takony hoe manompo an'Andriamanitra ka tsy mbola nandika ny didinao na teray mandeha akory azy nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanako sy aza mba hifaliko mizakaizako fa raha vao tonga kosa io zanako io izay efa nandany fananana tamin'ny vehivavy janga dia namono azy ny zanak'ondray zanakombana fay ianao ary hoy iray taminy anaka ianao eto amiko mandraka rivo averiko tsara ary hoy iray taminy anaka ianao eto amiko mandraka rivo ary ianao avokoa izay rehetra ary nanako fa mety ny faly sy miravoravo fa ity rahilahinao ity dia efa maty fa velona indray ary efa very fahita indray. Aleloia. Dia eo amin'io andiny faharaika amin'ny telopolo ry havana malala ny tena tiako entina efampahirizana antsika mity. Dia zanany ray telo lehilahy matoa izany dia misy mony safidy mipetraka tsara nanompo ny rainy dia misy alahelo ihany izy izany tsy alahelo ihany izany tao anatiny hoe vao tonga ilay ray naditra efa nandany fananany tany vehivavy jangatany dia namono zanakombo mifaha dia izao ry havana malala eto ny tenin'ny ray na ataoko hoe tenin'ny Jehova tenin'Andriamanitra manao hoe ianao eto amiko mandraka rivo dia anao avokoa izay rehetra ananako dia andetsika ry havana tena hitoetra mandrakariva hitoetra mahatoky ao amin'Andriamanitra mahananantsika ny zavatra rehetra misy ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra ity ilay zanaka nandeha mivoaka tany ivelany ity neka izay ny hitany voankazo fihinankisoa fitafiana mety efa rovidrovitra tsy zarizary ny adi-tsaina namely
tena hoe fahampotehana faharavana zany ny fialantsika eo amin'Andriamanitra ry havana malala dia fahampotehana indrindra fa isika izay efa hoe mpanompon'Andriamanitra mino fa efa samy efa nandray zavatra betsaka nahazo fahasoavana betsaka tsika tao amin'Andriamanitra dia tahaka an'izany ity ilay zanany ity tena hoe anao avokoa izay rehetra ananako io tsy eto zany le rainy tsy namaritra hoe anao le ombina fa zao nisa na anao le zavatra ohatran'izao fa anao avokoa izy zany hoe tsy voafetra rehetra rehetra zany dia anao avokoa dia raha fa mitoetra ao amin'Andriamanitra tsika dia atsika avokoa ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra ry havana malala dia tsy voafetra zany tsy voafetra ny zavatra ao atsika mahazo manao ny zavatra rehetra ao aminy ao nge afaka mifaly tsika afaka tena hoe misy fiainana mahafinaritra nge ao amin'Andriamanitra misy fiainana be dia be ao fa any ivelany ary no toky voafetra dia ny zazana nandeha mivoaka ny tranon'ilay ity ny andro-kisoa nge ry havana no mba afaka nataony tsisy ankoatr'izay ny andro-kisoa ary dia mbola voankazo fihinan'ny kisoa izay ihany koa mbola afaka hohanina zavatra voafetra fa ao amin'iray ao amin'Andriamanitra izay misy ny zavatra rehetra inona avy moa ireo karazam-pahasoavana ireo fifaliana iverinao fa zava-dehibe moa izany ianao falifaly lalandava zany izao nge efa be dia be ny olona tsy ahitana fifaliana intsony ry havana malala ny fiainana akoviana fahatritrahana tetraka atrotroka ny ati-tsaina fa izao raha fa ao amin'ny ray tsika ao amin'ny Jehovah rehefa mitoetra ao an-trano voara-maso tsika voakarakara raha sendra marary tsika efa misy mifanafanasotrana anao raha kifikivy tsika efa misy fanapapahery ao raha manana olana tsika efa misy mpamaha olana ao misy ny zavatra rehetra izany fifaliana ao amin'Andriamanitra izany nge ry havana malalaka tena hoe tsy hainao hoe ohatra ny ahoana ny anazavana an'izany io fiadanam-poanananao io nga io io le nandeha io nanana fiadanam-pota tsisy fiadanam-pota na dia kely ary fa le mitoetra tao an-trano ilay tsy mivoaka tao kosa dia tena hoe miadana sambatra finaritra dia team-pamaranana dia mbola miverika an'ilay teniko dia hoe andeha isika hitoetra mahatoky fa manana ny zavatra rehetra niraitsika dia Jehovah izany ka raha samy manompo ihany zareo hoe manompo an'Andriamanitra ry havana malala tena hoe aleo manompo an'Andriamanitra dia hitanao izany vokatsoa tombotsoa araisinao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izany ka tsy maintsy samy nanompo daholo na le nandeha na le mitoetra fa le anankiray dia asa ratsy tena asa ratsy fa n'ilay zanany kosa avy any amin'ny asa fanompoana izy dia ihody ao an-tranony iray ao anaty trano lapasoa feno fahasoavana dia izay ny tenin'Andriamanitra ny tokony fampaherezana tamintsika tamin'ny teny ity ry havana malala mankasitraka antsika naharitra ny aina izany hatramin'ny farany dia eo aveantsika ho an'Andriamanitra voninahitra ary ny fiadanana kosa ho amintsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Alleluia. Tasitraka indrindra anao ranabavy haingo irina Rodriguez tao anatin'izay ten'Andriamanitra mamy be izay nentinao izay tena mamy kosa ilay izy hafa indray ny tondranao an'ilay izy mahafinaritra be tahian Jesosy anie malifity mampahery tokoa izany toriteny izany tsisy tsy mahay ty tantara ty moa tsika ilay zanak'Adala ozy tsika izay fotsiny ny titrany hoe efa mifantatritsika hoe zay ilay zanak'Adala Luka 10:10 andiny fa 1:10 hatramin'ny 1:30. Alleluia. Amin'anaran'i Jesosy dia misaotra koa mankasitraka azy fa dia mampahiry zareo fa kasitrana izay ataontsika dia mahireza hatrany isika rehetra mahireza daholo isika tsirairay avy
hoy ny ten'Andriamanitra hoe narana Jesosy aloha Jesosy nisy lehilahy anankiray nazanaka amin'ny rahalahy aloha le zandriny tamin'irainy ny zandriny zany a no teny tamin'irainy inona moa ny hevitra zany ny olona rehefa mbola zaza ra-panahy rehefa mbola tanora fanahy dia tsy mahatsapa ny zavatra eo am-pelantanany fa mieritreritra foana misy zavatra tsy ananany mbola te hidécouvrir mbola te hahita hoe ahoana tokoa ary zany ary ny olona rehetra izy roa dia efa mijanona ao an-tranony ray foana tsy nivoaka tao ireo le zoky ny tena nahita fa misy ny zavatra rehetra ao hivoaka ho aiza moa ry avana raha misy ny zavatra rehetra fa le zandry a dia mbola tia karokaroka dia mieritreritra hoe misy fiainana hafa mahafinaritra kokoa fa aizany dia hitirery misy olona kely avana mieritreritra an'izany hoe dia tena aiza dia fiainana mivavaka izany foana be fa tsy mba misy zavatra mahafinaritra hafa mihitsy nareo hoe tsy mba manao zavatra mahafinaritra ozy le olona ozy mantsy olona mahafinaritra ke zao zavatra ataona izao e tsy nareo hoe zany rehefa sabotsy tsy mba manao zavatra mba mahafinaritra ozy ny olona e manandrama mitandrina sabata dia ahita zavatra mahafinaritra ianao dia tsy te hialy ianao alleloia fa le zany hoe raiko meo any anjara fananana zay tokony ho a dia le rainy koa moa hoy le rainy hoe mandana dia jerevo any dia ndana ary izy tsy nanery izy tsy namambana basy izy tsy namatotra tamin'ny rojo vy hoe tsy mahitsy mijano rehetra fa tsisy mandeha zany zany ke toetra an'Andriamanitra ry amana na itsika rehetrarehetra 530 ireo ary androany hiteny hoe za tsy vavaka tso ale tady fianakafa tsy maty zany tsika androany tsy kapohan'Andriamanitra zany tsika rapitso tsy te teny aminao hoe manandrama nge tsy teny hoe andramoka izao amin'izay zavatra izay fa za te teny aminao fotsiny Andriamanitra tsy manery Andriamanitra tsy manery an'izany amen tena tsy manery Andriamanitra zay ny tediavinao meny anjara fananana dia omeny ianao azo atao tsara zany na rapitso dia rapitso azonao atao tsara miala amin'Andriamanitra za tsy leo mivavaka fa aloha andeha dia tsy hoendana ary soava tsara ozy jereo tsy maninona dia lasa dia zao no natao voalohany misy anjara fananana zany a tokony an'izy roa lahy dia zao mivolazan'ny ten'Andriamanitra no zarainy tamin'izy maro rahalahy fananany zany hoe samy ao an-trano zany a ao an-trano a misy fanaka ao an-trano a misy frigo ao daholo ny zavatra rehetra izay ilaina te hinana mamy ianao misy te hinana masira ianao misy te hinana marikivy ianao misy te hisotro jus ianao misy te hisotro kafe mafana ianao misy te hisotro ronono ianao misy te hihinam-bary ianao misy te hinana hena ianao misy te hinana legioma ianao feno zay aloha zany voalohany a misy ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny Jehovahandriamanitra fa mbola nomena ihany koa fananana ohatrany hoe zany ohatrany ato an-trano zany zao ohatra ny zanako a zanatsika dia efa misy rehetrarehetra ato a fa omentsika vola ilay izy anaovany izay tiany iny vola iny tsy hoe vidanany varo antsika menakavy iny vola iny tsy hoe vidanany andoavan'ny jiramasy ny EDF ao an-tokantrano fa ho anazy fotsiny madiodio ohatra zany zany ny zavatra ny sotetra no zaraina tamin'izy roa lalàny ny fananana nen'le zandriny a tonga dia netiny fa nen'le zokiny a nampirimony ao ihany iny fa ny zavatra samihafa manombokeo le zanany le zandriny a dia hianto tena amin'le anjara fananana zay anazy fa le zokiny alleloia zavatra be tiako tenanareo dia le zokiny le fananana ihany le fananana fa tsy midepense amin'iny izy nahariary any satria misy ny zavatra rehetra ihany ao tsy mandoa fatrano izy tsy mandoa jiro izy tsy mandoa sakafo izy tsy mandoa fitafiny izy zao ny zavatra tsara fantatsika reo zazanakoroa ireo a dia nanan-javatra samy teny aminy zavatra anankitelo izy ireo zao mantsy le izy ndray evakiko le tenin'Andriamanitra zay tiako hidirana androany ary no ny afaka keke dia nangonon'le zany rehefa nanandretra rasankany an-tany lavitra izy dia nandanona fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany le mba fitahiana teo zany no hoany nalefany
amin'ny zavatra tsy tokony andefasana azy. Ary efa laniny avokoa ny fananana rehetra, ary le izy ke mora lany rehefa tsy eo an-tranony ray. Na ny volanao atokantrano io, rehefa tsy idiran'Andriamanitra tsehatra, na manana ohatrininy ianao na manana ohatrininy ao dia mora lany io. Mora lany io. Fa apetrao amin'ny Jehovah nge io e. Vidinao daholo ihany ny zavatra rehetra, fa tsy mety lany zany io. Misy koba tsy mety ritra nge eo amin'ny Jehovah, misy loharano velona tsy mety ritra nge rehefa anao amin'ny Jesosy. Raha ao an-tranony ray ianao mitovy ihany nge ny vola nananan'izy roa, mitovy ihany nge ny fanananan'izy roa lahy. Fa ny an'le ray lany sahady. Ny an'le ray ao an-tranony ray mbola io, mbola tsy nanobinana na ariary azy, satria ao an-tranony ray izy akoatran'ny vola zay ny fananana zay nomena azy, anazy madiodio, apetrana anaty chambrany ao. Fisy-botsy ao anaty chambre izy mandro sakafo, tsy mianto tena izy. Tsika rehefa ao amin'ny Jehovah tsy mianto tena zany. Tsika tsy mianto tena zany eo amin'ny Jehovah. Alleluia. Za rehefa namalana, misy fotoana mahakasikana, misy fotoana zay moa zany araka ny tenenay aminareo dia mba vadinasa kely nay menakavika ato an-trano dia mivarotra tomobily. Io zany ny asa efa mba tena nanambo, efa tena nanambo raha sy nahaiko efa hatramin'izay. 5 taona zany zao ny varotana tomobile, 5 taona. Ary efa n'Andriamanitra voninahitra efa amina rivo ny tomobile izay nandalo teo am-pelantanako. Amina rivony mety tsy mino an'izany nareo fa ino fa marina zany, amina rivony ny tomobile efa nandalo teo am-pelantanana sy ny tomobile efa namidy. Io zany ny anjara vadinasanay. Dia misy fotoana ariva teo, misy olona tonga hijery tomobile tao aminay, olona mazava azo fa za tonga mandondoma varavaranao aminao dia miady varotra ny tomobilinao, ary manazava fa manao pré any amin'ny banky, manao pré any amin'ny banky hividanan'ny tomobile eo tokotaninay. Tsy manana mihitsy fa tsy maintsy manao pré any amin'ny banky. Manana tomobile any rehefa fa misy fahasimbana dia tsy maintsy mividy hafa, dia tsy manana fividanana an'le izy zao. Dia voakasika ny foko, za tsy nanao pré, tsy nitrosa nahazo andreo. Tena man'Andriamanitra ny voninahitra. Ary tsy hitako hoe nazakazaka taizahako nahazo andreo. Fa raha antaniana taiza moa zany avotogoanao zany nahazoana izy ity. Nefa le olona hita zao mihitsy ny fomba azahoany azy fa manao pré any amin'ny banky, mahakasika fonge zany teo. Ho anareo zany mety zavatra kely fa ho ana manokana zany dia tena tsapako mihitsy eo fa soavan'Andriamanitra zany. Raha ny tena marina tokony zahako ny hanao an'izany pré zany, dia andeha hiazakazaka ny tokotanin'ireny olona ireny dia hitady an'izany andondony mba meo anay moriavana io tomobile io. Fa tsy izay ny zava-misy. Tsotra fotsiny za ao an-tranony ray. Za ao an-tranony ray. Za tia ampahiranao androany. Mijanona ao an-tranony ray. Na dia omenanao ny anjara fanananao, mijanona ao an-tranony ray. Alleluia. Fa le ray nivoaka kosa, nomena iny ny anjarany ray io fananana avy amin'Andriamanitra, io fitahiana avy amin'Andriamanitra io, raha lanilaninao amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra, andehananao any amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra, tandremo ianao mandray anjara amin'izany famadiany zany ka alefanao any ny vola. Ianao zany tahin'ny tompo ianao mihitsy tahin'Andriamanitra ianao, dia hanesory nge iny na ravim-bola ray alefa any amin'ny cotisation amin'ny fianakaviana anaovana famadiany. Fa teneniko anao ritra vetivety io aza manimba ny fitahin'Andriamanitra amin'ny zavatra zany hoe miala vany le tontonao anao dia masio toka kely any lo rato. Dia avoakanao vola fitahiana avy amin'Andriamanitra, avoainy tranony ray angeny fa entin'iny mivoaka daholo. Tena marina zany teneniko anao zany. Zaho tsy te hanandrana anao, zaho tsy te tenanao hoe andramoka izaho, zaho no tenanao tsy aza manao an'izay. Fa zao rehefa laniny avokoa ny fananana rehetra, aika laniny avokoa, tsisy nijanona satria tsisy ino moa zany tantsika rehefa mihinana inona moa le ohatra mihinana vitamine sa calcium dia vola misy mihinana hoe fixateur. Ohatra mihinana calcium zany ianao raha tsisa dia ahitsio calcium na vitamine dia mihinana an'iny ianao
dia mbola tsy mipetraka anatin'ny vatanao indra tsy mihinana fixateur indray anao hoaninao manarakaraka ny dia ino no fixéana izy eo amin'ny vatanao zany le calcium efa midina amin'ny vatanao fa mivoaka fotsiny iny raha tsy mihinana le fixateur ianao dia le fixateur no mitazona izy anatin'ny vatanao. Ao an-tranon'i Jehovah misy fixateur ngezabe, misy fixateur na fahasoavana ngezabe ao an-tranon'Andriamanitra na samy miasitsika mety tsy mitovy karama. Andeha atao kely nareo mihitsy ary mbola ngeza ny endreo olo ireo ngeza ny karama. Tsika ry havana tsy mila karama betsaka tsika dia tahin'ny tompo. Alleloia. Tsy ny karama betsaka amin'ny mamelona anahy fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mahazatra hatraminy iray. Mba mijanona ao an-tranony iray, mba mijanona ao an-tranony iray dia ho hitanao zany. Fa raha vao mivoaka tany koa ny fananana lany nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantra izy. Zay koa mbola zavatra ngezabe zay. Any ivelany any afaka misy mosary ary ny tena marina feno mosary any ary tsy possible tsisy mosary any. Fa ao an-tranony iray indray mifanohatra amin'izay tsy possible hiditra ao zany mosary zany. Le lehilahy le zandriny nisy mosary mafy tamin'izany tany zany dia nahantra izy. Fomba ny olona mivoaka ny tranony iray no mahantra. Fa ao an-tranony iray kosa tsy misy fahantrana ao. Ny fahantrana zany fanahy. Ny olona iray rehefa misy fahantrana na hipetraka any Suisse izy na hipetraka any Luxembourg izy. Sady tahin'ny tompo aloha Suzelle fa hitako eto Suzelle tafiditra any Suisse fa tsy Suzelle akory zany fa Suzelle olona tahin'ny tompo. Fa ity fitenenao reo tsy mba areo zany anisan'ny firenena mba hoe tsara condition be aty Europa aty ny Suisse dia amin'ny Luxembourg zany dia misy firenena kely anankiray zay koa kelikely eo malaza tena ambony be ny ino moa ny karama ny fiainana zany niveau de vie zany tena ambony be. Fa ny olona iray misy fahantrana na apetraka ho any Luxembourg na apetraka ho any Suisse dia mahantra foana izy. Dia apetraka ho any Ambovimbe Androy koa izy dia mbola mahantra koa izy. Fa ny olona iray tahin'ny tompo kosa na dia Isaka zay ny vahiny tany Gerara azy dia lasa mpanjato be. Nefa ny olona apetraka tao Gerara tokony olona efa zatra raha fa ny any Isaka avy zato eny ny vokatra, avy zato eny. Ary havana malala. Nampahantra an'ity lehilahy ity nandalo ny volan'ity lehilahy ity dia tsy ohatrany le fixateur. Nampahantra an'ity lehilahy ity dia normal fotsiny toetra zao raha mahantra. Satria naninona? Afaka hiteny zany tsika tsy nahay nitantana izy, marina aloha zay. Afaka nitantana tsika tentsika nisy pisoloky tany dia lasa ny volany tsy fotony kosa zany. Mety afaka ndresika ambany be sandam-bola tany ivelan'ny trano iray ekena daholo zany. Fa ny valiteny tsotra anankiray mahavaly an'ireo dia tsotra fotsiny satria nivoaka ny tranony iray. Satria nivoaka ny tranony iray. Dia lasa nahantra. Dia nandeha izy dia niankina tamin'ny tompon-tany anankiray. Lasa indépendant, lasa dépendant amizay zany. Hainao zany olona dépendant zany miankina amin'ny zavatra, miankina amin'olona. Ry havana. Misy fomba fiteny zay teneniko foana ity. Misy fomba fiteny zay tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy. Fa zany ndray tena tetenenareo fa ny miankina amin'Andriamanitra ry havana mbola hafa. Na ianao rery tsisy niza fa miankina amin'Andriamanitra vita ny fiainanao. Dia ity lehilahy ity niankina tamin'ny tompon-tany ary ny tompon-tany tsy te halalanao hoe zanak'izy ianao efa voaka ao. Matoa ianao voaka ny trano dia efa tsy zanany intsony ianao izy izy. Io tompon-tany ndraiky mety nafantatra ny olona hoe ary ianao ohatrany zanak'Ingandrina be ry zanany miasa aty aloha anao efa tsy antsony ianao matoa ianao mivoaka tao dia tsy hanazy intsony zany e. Alleluia. Zay havana. Tsy ndra raha iny olona misy raha iny olona zay firazananao sy saranganao sy ny taranakiza tany. Rehefa mivoaka ny tranony iray fotsiny dia ampy zay tsy zanany intsony ianao. Eo masony olona ianao tsy zanany intsony. Dia ny asa nomena azy ozy nareo ny asa ambany indrindra tamin'izany asa izany dia ny miandry kisoa sy ny mitsipona mivarotra aviavy lamokana aviavy.
Ny olona manana aviavy mpanan-karena misy aviavy avela milatsaka. Reny latsaka reny tsy mitsindroka an'ireny mihitsy tsy mitsipona an'ireny ny mpanan-karena. Efa misy mahantra vonona eo amin'ny manodidina eo mitsipona an'ireny dia mandeha mivarotra an'ireny izay tsy lafony dia hohaniny. Anisa farak'izay ambaniny amin'ny asa ny mivarotra aviavy, namokana aviavy sy ny mivarotra sy ny miambina miandro-kisoa zany. Fa zay no misy. Ny olona rehefa tavoaka ny trano indray zay misy dia zay ao dia tsisy mifidy zany ianao. Na omen'ny olona asa inona ianao, na omen'ny olona adalain'ny olona efa tena ataon'ny olona tsinitsinina, tsy manatsafidy ianao. Ohatry ny olona tia andafy tsy misy taratasy ihany ianao rehefa tsisy taratasy ianao zay anaovan'ny olona anao eo. Tsy alohan'ny olona sady efa tsy alohan'ny olona ny karamanao indray mbola menaseny hoe atoroko pôlisy. Tarengy e. Andiny faina ambin'ny folo ary sarotra ny amen'ny kibony amin'ny voankazo fihinan'ny kisoa fa tsy nisy nanome azy, tsisy manome. Hainao zany hoe tsy misy manome nefa ianao tsy maintsy mihinana dia voankazo efa hohanin'ny kisoa, efa paoma misy olotra, efa poary efa le fritsika be reny, efa akondro efa tena ohatran'izao. Fa famenona kibo sisa tsy miraha zay tsiron-kanina intsony fa satria amen'ny kibony. Ary ny olona ivelan'ny trano iray sarotra fotsiny amen'ny kibony dia tsy mitota amin'ny ninina intsony. Fa ny zavatra mahafinaritra angeravana dia izao na tsisy nanome anazy tany tratra ny fahantrana izy tany zany rehetra zany tsy maninona. Fa ny tena zava-dehibe dia ity andiny fafito ambin'ny folo ity. Ary raha nody ny sainy, zany hoe nody ny sainy ohatry ny tena verina zany indrisy ozy izy. Maro ny olona karamain'ny raiko manana kanina be dia be. Fa za kosa mahatonga sary eto. Eo am-pihinanana an'izy zany matsiaro ny fiainana amin'ny ray. Dia tsy le anazy intsony ny tsarony tsy le confort nanana intsony efa le confort nananan'ny mpanompon'ny ray zany hoe mbola ambany noho ny anazy. Azonao rehatsaina efa zany. Efa tsy sany tadidy an'le anazy intsony za taloha tena zao avy ny sakafo hohaniko. Fa le mpanompon'ny rainy efa tsy sany saitsaina an'le anazy intsony izy. Le anjarany fa efa nieritreritra izy fanafony iny. Fa nampitoviana mbola ny mpanompon'ny ray indray tadidy efa tena nitady ny zavatra tena farany ambany ke zany. Satria ny ainany tany tena mbola ambany lavitra no farany ambany ao an-tranony ray. Tsy misy ao an-tranony ray kory ary ny zavatra ny ainany tany. Za ngeravana teteny aminao fa ianao ngeravana raha miala ao an-tranony ray. Tsy ahita ohatran'io intsony ianao. Tsy ahita fiadanana ohatr'izao intsony tsika raha miala ao an-tranony ray. Amin'ny firy alina ianao milamindamina fotsiny nareo ny Koeta mijery fandarana milamindamina tsisy. Tadidy teo fa vao miala ao an-tranony ray ianao dia miverina mitotototo isan-karazany. Verina amin'ny mosary mafy sy ny fahantrana. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao nody ny sainy. Ny amin'ny faniriako androany ity toriteny ity mba hampody ny sainao. Raha ohatra ianao ka anisan'ny niala tao an-tranony ray androany mety efa mivavaka be ianao taloha. Ianao nge mety mpanao asan'Andriamanitra be koa izy anao taloha. Ianao nge mety olona tena olom-bavaka be tena tsy raitra kisoka zany ianao taloha. Tsisy atakarinao an' Jesosy zany. Za maniry androany ody ny sainao raha mihaino an'ity fandarana ity ianao. Ary raha nody ny saina dia hoy izy indrisy maro ny olona karamaina indray koa manan-kanina be dia be sady efa karamaina fa mbola mena hanina koa. Tsara Jesosy zao ny teneniny. Andifa ambin'ny folo iainga dia ody any amin'ny raiko akanao amin'ny raiko efa nodina tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao zanako intsony. Atao fitakany anankiray amin'ny olona karamainao. Fanetretena zany. Iverina izy zava-dehibe zany. Ny fiverenana no zava-dehibe indrindra ry havana. Tsy maninona ianao raha lasa nandao an'Andriamanitra androany. Tsy maninona ianao talohan'izao raha nandao an'Andriamanitra. Tsy maninona ianao raha lasa nangatsiatsika. Tsy tonga eto hitsaranao ny amin'izany ihany. Fa ny zava-dehibe indrindra ho anao androany dia ianao miverina. Halleloia. Iainga azy zao. Ny zava-dehibe aminao androany dia io teny hoe iainga azy zao. Vonina iainga ve ianao androany? Fa vonina iainga ve ianao androany?
fa ny hamonjy ny fiainanao dia fanapa-kevitra ao iainga io. Iainga ho aiza? Fiainana hatramin'ny ray. Iainga zao izy dia ho hitany amin'ny raiko, ka nao hoe raiko efa nota taminao sy teanatry fibebahana ny anaran'izany. Dia ny ainga izy, 2020 ka nakany amin'ny rainy mbola faritany any eo any amin'ny rainy. Tsy nataony eo any amin'ny patron fa mbola niteneny eo any amin'ny ray koa. Ndre zako teteny anao fa rainao foana Jehova mbola vonjanona ho rainao foana na niala tamin'ny azy ianao. Rainao io e. Manina anao matahotra hiverina amin'ny rainao e. Haleloia, mahita hira atao rehefa avy eo, roviny ianao no ody. Tianareo hoe raha zay no hira ataontsika rehefa avy eo ety ananinaniny ety. Roviny anao vao avy erabe iny izy iny tsy natao. Raha oviana, ino no ataontsika rehefa ety sady misety kely antsika. Haleloia. Sa voaingana iny nataontsika. Ohatry voaingana izy iny nataontsika. Andao ataontsika ihany. Haleloia. Zay ny ataontsika rehefa avy eo. Veriko ilay teniko teo. Modifa miandry anao ny rainao. Modifa miandry anao ny rainao. Dia ny ainga izy ka nakany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tahaza ny rainy. Hitanareo io ray io efa lehibe io fa matsiro maso. Dia tahaza ny rainy. Ny tena marina, maninona ary izy ny tahaza ny rainy? Rehefa niala teo izy azy io rehefa niala teo io zanak'io dia hitany ny alany io, fantany hoe ary ny direction io, dia nijery tany izy. Dia tsy niala tany intsony ny masony. Na dia efa tsy hitany intsony ary io zanany io, dia nijery hoe tany ny lalana nalehany. Fantany fa raha hiveriny io dia tsy maintsy mbola aviany any. Raha avy-tany ny nandehanany, tsy ho avy mihitsy izy niveriny. Fa raha avy-tany ny andehanany, avy any koa ny hiverenany. Fantany fa hiveriny io. Haleloia. Io ray io dia ray manala an'ireo zanan'ireo. Ianao niala tamin'Andriamanitra, mitezitezitra ny longolongo tamin'Andriamanitra, ny hoe nibode tamin'Andriamanitra, niady amin'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra ianao, fantatr'Andriamanitra ny toetranao. Fantany ange ianao fa mbola hiveriny. Fantany ange fa ianao efa zatra olona ten'Andriamanitra ny Baiboly, efa zatra an'izahay, efa zatra niaraka taminao hatramin'ny fony mbola kely. Misy fahazarana ange raha tsika reto niverin-dalana. Za miteny anao, afaka ray volana malahelo an'Andriamanitra ianao. Ny Baiboly nge rehefa mpanompon'Andriamanitra lehibe na loatra an'izany e. Zange hoe efa zatra anao afony hatramin'ny mbola kely. Ahoana tsony ny alako aminao? Ahoana ny tsy hatadiavako mineo miaraka aminao? Haleloia. Le zanak'ay lehilahy matoa isaky ny vao mandeha kely ohatra ny voaka kely izy io mantsy tena firaikitra be tia mifandray am-po miraikitra be aminay izy. Dia vao mandeha kely fotsiny izay maty ohatra mandeha dia vao harivariva efa miantso izy vous me manquez beaucoup ohatra ny nefa nandeha 2 andro reny izay. Haleloia. Zao ry havana, raha hiveriny ianao androany zay fotsiny tefa zay zava-dehibe indrindra. Le ray tsy te hihaino zavatra be dehibe avy aminao. Satria teto dia zao, ary raha mbola lavitra izy dia tazany rainy. Io raintsika io mijery lalandava eny amin'ny toerana ny alantsika. Tsika mbola tsy mipoitra fa izy mijery any. Malelo antsika rehefa na Jehova rehefa miala amintsika. Ekena fa misy anjely eo an-danitra, tsisy kianina, tsisy défaut, tsisy ina moa zany tsisy lafiratsiny. Tsika indray dia tsy manana lafitsarany mihitsy. Fa na dia zatra ny fanerasera amin'ny anjely raha Jehova, tsy fony angenao io no mambidy namakirina, nambidy tsomakirina. Tsy fony angenao io tojo. Tsy fony angenao io rekay. Tsy fony angenao io Sandolay. Tsy fony angenao io Aingodrina Rodriguez, Artisanay, Claude Razak, Bertsava, Mejobe Anjahany, Andrina Suzel.
ary any aminao foana ny masony vo mipotra fotsiny izy de tazandraina de mbola lavitra. Amen ry havana. Alleluia. Tsotra Jesosy. Ary raha mbola lavitra de tazandraina izy ary hony anazy izy ka niazakazaka de namiana ny voziny sady nanoroka azy. Bazona tsena ve zany hoe ray iazakazaka andeha hamonjy anao, iazakazaka andeha hipedy, iazakazaka miaraka amin'ny fekibo, iazakazaka miaraka amin'ny kobay, tsy ry havana, miazakazaka andeha amiana izy. Jehovah rera mahay an'izany ry havana, Jehovah rera mahay an'izany, Jehovah rera mahay an'izany sy manana an'izany toetra zany hoe le olona ny ala, le zanany ny ala. Alleluia. Jehovah rera mahay an'izany hoe misy zanany avy nanao ditra de miazakazaka izy amin'ny tsenany iny. Miazakazaka andeha an'inona? Andeha amiana. De namiana ny voziny sady nanoroka azy. Ary le zanany nanao taminy hoe raiko, za efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony. Parainy kosa nanao tamin'ny ankizy lany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra apekanjoy azy ala siperatra ny tanana sy kapany tombony. Anao zazo be tika androano izy izy eto ty zanakombona pa ka vonoy aloka isika inana sy fara fa ty zanako ty efa maty fa velona indray rehefa very fa hita indray. Tareo ianao re verina androany a tsy amelanao iresaka ela be zany Jehovah. Hoy Jehovah tsy manana fotoana lanina ela be amin'izany resaka zany ahako fa fotoana tokony lanina amin'izany antaonao fa tsika fety. Alleluia. Fotoana ela be mbola resahanao an'izany aza mitantara anakory anao inona nataonao tany, aza mitantara anakory laninao tamin'ny inona ny vola, tsy problème zany. Aza mitantara anakory inona avy zavatra nataonao tany fa lany fotoana amin'izany tsika. Fa ny fotoana rehetra tiako lanina ifaliana miaraka aminao. Mba hainao ry havana ny fandraisany ty ray ty anjanany natoka azo faly be. Iray nitsy nandray azo very zany. Fa ny very efa nandray azo maty mihitsy. Manahoana moa ry havana ny fifalian'ny olona ray raha hoe zaza very de hita ndray sy hoe zaza maty de velona ndray. Tsy mitovy zany. Rary ny raha faly be ty ray ty satria zany ny tao am-pony ity zaza ity izy efa maty fa velona indray ary efa very ka hita indray. Rariny izy rariny tena rariny raha fifaliana be izy. Zao ravana malala misy zavatra telo ngeza be tiako resahana anao eto androany. Io zaza io a matony ray ny teny ntanao izy a apilao aingana ny akanjo tsara indrindra ty apekanjoy azy da superina ny tanany ala sikapany tombony satria vo hitany le zaza de tsy nanao an'ireo. De reo ny famonjena aingana tokony atao aloha milohan'ny fisakafoanana. Ny ala teo io zaza io a io zaza io tsy zatra tsy misy an'ireo. Ny zanaky le rainy ao an-tranony ao de sady manao akanjo a manao kapa manao peratra. Rehefa nandeha nivoaka tany izy very reo adiny tany reo latsaka tany reo vo tonga le zaza reo aloha mila verina voalohany. Ny fiverenanao amiray a tonga de manangana indray Andriamanitra. Restauration ozy ny teny frantsay. Ny fahatongavanao amiray mialohan'ny faliana sy sakafoanana restaurena aloha ianao. Iny amin'ny hevitry ny akanjo. Ny hevitry ny akanjo a ry havana de endrika voninahitra. Alleluia. Zany mahatonga ny mpisorona sarotiny mihitsy Jehovah amin'ny akanjo ny mpisorona satria voninahitra ny akanjo. I Adama sy Eva rehefa niratra amin'ny masony de nasian'Andriamanitra akanjo notafiana voninahitra. Ary Jesosy any amin'ny matitoko fa 12 de miresaka momba ny akanjo a matitoko fa 12. Alleluia. Matitoko fa 12 andininy fa 1:10 misy an'io tantara io a momba n'ilay le fampakaram-bady
dia hoy izy Matthieu 22:12 ngeva kizika dia izy taminy resaka izy ahoana ny dirana hoe toefanao tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Jesosy miresaka an'io zava-dehibe ny akanjo, voninahitra ny akanjo, manampy voninahitra antsika Jehovah Andriamanitra. Rehefa mivoaka ny trano ray tsika to dia afa-boninahitra, ny akanjotsika ny miala voalohany afa-boninahitra. Ny naverina voalohany vao miverina trano ray ny voninahitra. Ho maro indray ny olona tonga eto androany ho tafian'Andriamanitra voninahitra vaovao. Vonina venao androany nangatsitsika anao hatramin'izay, ohatrany ny alaala tamin'Andriamanitra, ohatrany tsy tenanao asan'Andriamanitra, ohatrany nangatsitsika izany ny ara-panahinao. Raha iverina ianao androany ho tafiana voninahitra. Io ny mahamaika indrindra, ny asa maika voalohany, tena urgence absolue ry havana dia zao ny fanafiananao voninahitra indray. Voninahitra anao dia verinao hatramin'ny ray. Androany Jehovah Andriamanitra izara akanjo atsika rehetrarehetra zao. Androany Jehovah Andriamanitra hanahy voninahitra indray atsika rehetrarehetra zao. Halleloia, amen. Faharoa manakaraka an'izany ny kapa. Ny kapa indray dia mifono hery. Ny olona rehefa andeha hanao zavatra andeha lavitra, ny jiosy zany taloha mila vanao kapa. Ny kapa dia fiarovana amin'ny biby masika na dia amin'ny hafanana, satria mamay be mantsy ny fasika. Tsy feno fasika any, mamay be ny toetrandro, ka raha vao tsy manao kapa dia tsy afaka mandeha lavitra. Ny kapa zany dia azo lazaina hoe mitory resaka hery. Vao miala amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika tsy misy hery tsony, tsy manao kapa tsony. Vao miala amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika tsy afaka mijoro itsony amin'ity zao tontolo zao zay mamay, feno biby masika ity ry havana malala. Ny fiverenan'ny taona ela nasiana kapa indray izy. Halleloia, nasiana kapa indray izy. Halleloia, nasiana kapa indray ny tombony. Ho verenan'Andriamanitra nasiana kapa indray ianao hijoro amin'ny tongotra roa, hijoro amin'ny kery ary andeha amin'ny kery. Halleloia. Ny zavatra fahatelo dia miperatra. Hoy izy tena Andriamanitra hoe alao ty akanjo tsara indrindra ampakandroy azy dia asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ny peratra indray navaketsika ny endriky ny peratra ny amin'ny Genesis 2:20 andiny faharoa amby 20. Genesis 41 ngeva kitsika hoy izy Farao. Ary indray Farao tamin'ny Joseph, io rehefa nanendry anao hanapaka amin'ny tany Egypta dia nasorony Farao peratra teny amin'ny tanany, da nataony tamin'ny tanany Joseph nampitafiany lokony. Io ilay sady akanjo ny peratra. Peratra indray zany dia midika fahefana. Halleloia, midika fahefana. Tsika vao mialo amin'ny ray zany tsy manam-pahefana intsony, mahafaty atsika daholo, maharesy atsika daholo, tsy manana fahefana ninnininy zany tsika raha vao. Hitanao anao raha vao miala mangatsika ingenao dia mitory teny, tsisy fahefana zany ny teninao. Fa ianao le ampihery tsara ohatran'ny ray inga mitory teny, fa manangana amin'ny marary nge rehefa marary eo mpandrina, manasitrana marary nge rehefa na mitory teny ianao, mampahery olona efa andeha hamono teny. Halleloia. Ny peratra dia mitory fahefana. Nomeny Farao fahefana i Joseph. Ity lehilahy ity koa zany ty zanak'Adam ty vao miverina ao hatramin'indray, averina ny fahefany. Manana fahefana amin'ny mpanompo ny ray amin'izay io, patron amin'izay io fa tsy mpanompo. Naniry ho mpanompo fa averina amin'ny toerana, averina amin'ny sata zay misy azy. Jehovah Andriamanitra ne amerina ny satanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ianao nge rehavana vao niala tamin'Andriamanitra tsy manam-pahefana, ianao nge rehavana to dia nataony olona tsinitsininy. Androany andry averin'Andriamanitra aminao miperatra raha iverinao hatramin'ny ray ianao. Ny miperatra koa dia endrika fifamatorana. Ary miperatra tena fanome rehefa anambady ny Genesis 4:20 antsika. Genesis 4:20 andininy faharoa amby roapolo nge. Genesis 4:20 andininy faharoa amby roapolo. Ary rehefa tapony sotro avokoa ny rameva dia nalaindra lehilahy ny kavon'olona volamena ray lanjany sekely, lanjany sasaky ny sekely, sy aba volamena roa lanjany sekely 10 atao amin'ny tanany. Halleloia, atao amin'ny tanany izy, atao amin'ny tanandra vehivavy zay ho ampakariny. Ny peratra zay natao eto koa zany dia endrika fifamatorana indray.
mety aminao ve raha mba miverina mifamatitra indray ianao sy Jehova manomboka androany. Halleloia. Mety aminao ve raha miverina mifamatitra indray ianao sy Jehova amin'ity androany ity. Dia nasiana peratra ny tanany. Dia naverina tamin'ny laoniny ny fiainany. Dia niditra tao an-trano ary ny fidiranao an-trano amin'ny fifaliana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fifaliana be ao an-danitra ho ampanota iray mibebaka. Na mpanota iray vao tonga, na mpanota efa teo fa lasa mpanota dia tonga. Fifaliana ao an'Andriamanitra foana izany. Fifaliana ao an'Andriamanitra foana izany. Le réaction an'le zokiny tena normal be. Tena olombelona izy. Hoe ianao zany teo foana, io misy olona efa sasatra manao ohatro zany io endrika raha amin'izao miteny zao. Ohatra zao ianao zany manompo an'Andriamanitra, manao asan'Andriamanitra. Dia ao amin'ny groupe eo tsika zany ohatra misy olona tena mifofotra amin'ny asan'Andriamanitra, misy indray manao kitaladala. Eny amin'ny Facebook manao kitaladala eny amin'ny Facebook eny dia publie adaladala eny amin'ny Facebook eny dia mikomanté zavatra eny. Dia avy eo nefa taitra tampoka indray dia hiverina anao asan'Andriamanitra anao toteny dia tonga dia tahiny tompo teo dia mijoro vavolombelona be. Dia ianao amin'io mifofotra teo ohatrany tsy dia hitany inona rano mba joroko vavolombelona tao ohatrany ny ahiny eo ihany eo. Tsy havana. Ianao io koa dia tahiny tompo. Nalahelo izy zaho izy mbola tsy niala, mbola tsy nandao anao, mbola tsy indro za. Efa ela nanompo anao teto. Tsy mbola nandika didinao na dia indray mandeha akory aza. Efa za mbola tsy nomenao na dia zanak'osy aza, efa liko amin'ny sakaizako. Ohatrany tetezana hoe takizay ihany koa mba nanana diso. Tsia, diso izay. Tompo foan'Andriamanitra. Ianao mieritreritra fa ny olona mijoro vavolombelona le vao tonga regny ohatrany hoe faly Andriamanitra tambatambazana kely olona reny. Ianao nge olona tsy tambatambazana intsony. Ianao nge fa miaina tsara amin'ny tranony iray. Zao mba teny nampahirezin'ilay iray azy. Sy rehetra manampika io izy ianao avokoa. Izany hoe ianao nge izany nahara-pitsoko ianao no hamono zanak'ondry. Ianao ary tsy mila hoe tetika ilay zanaka adala tsy izy ny teny hoe mba hanaovy amin'ny ondry. Fa le iray. Fa raha manompo an'Andriamanitra foana indray ianao dia ianao mihitsy tonga dia mamono. Satria izay an'ny iray dia anao avokoa. Halleloia. Koinarina mampalelo anao. Anao dia tena amintsika rehetra ndao hiverina amin'iray, ndao hiverina amin'Andriamanitra fa tsara loatra ny fiverinana amin'Andriamanitra. Ary ianao io miaina amin'ny fahasoavana dia tokony hijanona hiaina amin'ny fahasoavana foana ianao. Aleo ny fa hanao aller-retour mandeha miverina fa zao nge ny olana raha mandeha miverina tafaverina fa lasa sanatria mandeha le tsy tafaverina ny tena olana. Akako ray isa-tanàna izy ary roa isa-pokony. Raha misy zany olona mandeha raha misy folo zany tsika ny miverin-dalana androany sanatria tsy reny folo reny koa tompoko ny tafaverina amin'Andriamanitra. Za tompoko dia nahafantatra olona olon'ny fiangonana niverin-dalana nanao kitotoa safanimpoana, niverina ny sotro-toaka, niverina ny teny ratsy, niverina ny fiainana ratsy. Fa teneniko anareo fa tena nataon'izany na fifadikanana, delivrena. Fa tsy tafaverina ry havana. Ny miala amin'Andriamanitra ny zavatra mora indrindra eo amin'ny fiainana. Fa ny sarotra indrindra dia miverina aminy koa. Aza manao sangisangy rehefa ohatramin'ny ray ianao zao milamina be nge ianao io zao. Izany nge fitenao fa milamina ianao. Ianao ry havana afaka mba afaka mijoro vavolombelona amin'ireo olona tonga eto ireo. Nareo mpanaraka ireo, nareo efa miara-mandeha amin'Andriamanitra. Nareo afaka mijoro vavolombelona amin'ireo olona vahiny ireo tena milamina amin'ny fiainanareo. Za tena anao fa za tena milamina amin'ny fiainana. Misy ny olana tsy indraindray fa nareo olana koa mbola tsy zako ny mandamina azy. Mbola Jehova izany teny koa izany androany zao tokony hizatra fidiana. Tsy maintsy fidiana zavatra eo dia avy eo tsy nilaina ozy Jehova hoe tsy ilaina akory. Tsy nilaina ilay izy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tianao Jesosy sama tokony mino fa varianao izay hafatra izay. Dia ataontsika toka ny fizarana fahatsapana atony nga amin'izay ny alavany eo. Lavalava mihitsy tsika androany satria tena nilaina iny fanazavana iny. Radio io comptiko
izary amintsika no izara fahatsapana efa lasalasa ny fotoana soatran'Andriamanitra nefa ny amin'ny fahavitany tsy maintsy nilazaina tolo ihany ny zavatra rehetra izany dia miandry ny appel arytsika izary no anao appel voalohany izara fahatsapana dia tsika ino hira mahafinaritra be ilay hira le teneninantsika teo iny ka zay izara fahatsapana ary dia ho asiana sary Alléluia. Aso aloha ary sisika sary raha efa ao ary ranabavy marina ty anahy dia menanao avy hatrany ny fitenena inona nakasika anao tamin'ity androany ity. Io makasitraka pasitera amin'ny fitenena makasitraka anareo ny anadafaka dia ny pasitera indray ny zavatra tena makasika anay tenen'ny izay fiangonana hoe ny zavatra isaora dia voalohany voalohany vao miala ny Andriamanitra dia ny voninahitra Andriamanitra ny akanjo mahazanak'Andriamanitra ndraiky dia faharoa nakasika anao hoe ekena izany fa misy anjera ao an-danitra isika izany na be fahotana aza dia tian'Andriamanitra foana mihazakazaka Andriamanitra mitsenantsika voaferontsika mampiakanjo antsika izy manisy peratra manisy kapa manisy zavatra rehetrarehetra voninahitra antsika averina izany voninahitra alohan'ny sakafoanana dia fa tena nanao aty teny pasitera farany teo hoe asa tsika izy dia efa ao amin'Andriamanitra izany efa malahery na hoe miala amin'ireny olona mandeha mivoaka ireny miala foana satria sarotra be ny fiverenanao amin'Andriamanitra dia tsika koa rehefa tena ao foana asa malahery satria ao amintsika foana fitahina isan'andro dia mankasitraka anareo nanatatainy Alléluia be mankasitraka anao Aingonelina Rodriguez marina ty anahy azafady tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay fa Aingonelina Rodriguez mantsy miantso aoriany anao dia to dia ny anarany no voateniko dia Jesosy anay amaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany ary tsy mbola Aingonelina Rodriguez fa nisosoka tampoka indray ary ny rahalahintsika tojo. Alléluia. Aloha ary asiana sary dia raha efa ao ary tojo menanao avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina tojo. Jesosy baolika rehetra izany paty pasitera makasitraka filevianareo mianadata amin'ny toditeny fa nakasika nampahery lesina na tototy fo Alléluia akasika tofotera zany avaka kely nahafinaritra tena hoe hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia nakasika daholo izy dia tsy hita izay ho lazaina fa ny tena zavatra ngeza be tena voatsoaka tao anatin'izay dia hoe rehefa ao amin'Andriamanitra dia tsy miantoka tena fa tena Andriamanitra ny miantoka manana ny zavatra rehetra rehefa ao amin'Andriamanitra atsika daholo ny zavatra an'Andriamanitra ao dia tsy orin'inona fa avy mivoaka ao fotsiny dia ilay hoe vetivety kely dia lany ny arinana izany hoe na miliara izany ao amin'Andriamanitra nananao fa rehefa mivoaka ao ianao dia vetivety kely iny dia lany ninona na voalotrina na otrina na fananana manahoana rehefa tsy ao amin'Andriamanitra dia tsisy fixateur dia tonga dia lasa daholo ny fahasoavana sy fitahiana dia vetivety dia ritra fa aleo mijanona ao amin'Andriamanitra Alleluia dia ny tena nakasika anahy ilay hoe tazan'irainy vao nandeha izy efa narahany rainy maso dia miverina koa izy dia fantana hoe eto ny lalany ody fantany tsara mihitsy hatreto io eto izao ny lalany eto ohatr'izao ohatra anjanona antsika rehefa mangitsingitsy varimbariana sy nanao asan'Andriamanitra na varimbariana ohatran'ny lolo nataora moa dia tena nisotro toaka sy ny rehetrarehetra mihitsy fa tena hoe andasin'Andriamanitra dia jeren'Andriamanitra dia na dia naditra ary atsika dia mbola raisin'Andriamanitra dia rehefa tonga eo rehefa tena tavaverina tokoa dia asiany peratra mifanaiky indray Andriamanitra fifamatorana sady omeny fahefana Alleluia dia mbola omeny kapa ihany koa omeny voninahitra omeny hery Alleluia dia mbola meny akanjo koa tafiny voninahitra mahafinaritra dia mbola mampanosika tena mbola eo amin'n'Andriamanitra foana dia toetra ao amin'ny tranon'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra dia amin'izay manana ny rehetrarehetra Alleluia
Aina sasantsika rehetra. Alleloia. Mahafinaritra be zany fizarana fahatsapana zany tojo a. Jesosy any mahafitianao dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany hatrany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo raha natojo. Alleloia. Indray antsika piditra olona fa manaraka indray a. Soroa lesina sary a. Ndao ary a rehefa ao ary a raha nampahavianina Rodriguez a dia minanao ny fitenenana anao ny fitenenana. Mankasitraka pasitera na amin'ny fitenenana dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka ny pasitera koa tamin'ny famela mpiara-pianarana. Zavatra tena nakasika be anahy dia hoe ny fialantsika ao amin'ny ray ny any ivelany any zany dia possible tsy maintsy misy ny mosary, misy ny fahantrano. Fa ny fitoerantsika mijanona ao an-trano iray dia ananantsika zavatra ny fahasoavan'Andriamanitra rehetrarehetra dia atsika. Dia faharoa le hoe le raha velona le zanakavina deha ny ivelany dia tsy izy no nangataka tamin'ny ray hoe mba zanak'omba fa ny ray no miteny. Fa le zaza le mijanona ao an-trano iray kosa dia izy afaka manao an'izany hoe afaka miteny izy afaka izy manana fahefana. Dia ny fahatelo farany dia mivady ny akanjo dia mitory voninahitra dia iny mahaverina tafiny amintsika zany rehefa miverina tsika. Dia ny fahatelo hoe ny aperatra mitory fahefana dia ny kapa mitory hery. Dia ny fitoerantsika ao amin'ny trano iray no ananantsika an'ireo rehetrarehetra ireo. Dia hoe tsy ny voaverina zany voaverina ao amin'iray tsika dia tonga dia ny fananganana no ataony voalohany eo amin'ny fiainantsika. Dia izay no tena mikasika be anahy pasitera dia mankasitraka nefy vahiny Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao Angonerina Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manangam-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombozotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo Angonerina Rodriguez. Alleluia. Rapiditra olona hafa manaraka indray tsika. Rehefa ao ary raha nampafitsika Erika dia menaza fitenenana inona no azonao arambara Erika anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy fa pasitera dia tain'i Jesosy ihany koa tsika rehetra dia mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny-androany fa tena nakasika be mihitsy ny toriteny-androany sady nampisaina be dia ny anahy tena lehibe nakasika be anahy androany araka ny teny zoky Angonerina hoe isika rehefa miala amin'Andriamanitra dia misy fahampitehany votobotika ny akanjontsika fa rehefa ao amin'Andriamanitra kosa nefa isika dia atsika avokoa ny zavatra rehetra. Ananantsika daholo ny zavatra rehetra n'inona izay ananantsika dia n'inona izay zavatra ao amin'Andriamanitra dia atsika avokoa. Dia ny faharoa tsika rehefa ao amin'Andriamanitra dia misy fixateur ngeza be. Izany hoe ny tranon'Andriamanitra zany dia toerana misy fixateur ngeza be dia tsy mba lanjany na ny karamatsika fa raha ohatra isika mivoaka ao ka na dia ny karama betsaka ara dia tsy mitondra fitahiana ao atsika iny fa mitondra fampitehana la mety mahantra mihitsy atsika tahaka ny zanaka tanty zao nanana vola be nanakarena be izy mieritreritra hoe nanakarena be nefa nahanitra izy avy eo dia nefa ny ao amin'Andriamanitra isika lasa mpanjaka be, lasa mpanakarena, tsy hoe arena fotsiny fa tena hoe feno fitahiana ny fiainantsika. Dia tena tsapako mihitsy zany tamin'ny fiainako tsy hoe manana karama be na manam-bola be na manana compte bancaire be vola be lehibe any compte bancaire fa le fitahian'Andriamanitra mihitsy zany mamelona antsika. Dia ny olona koa rehefa miala ao amin'Andriamanitra
dia lasa mitady amin'ny kibony fotsiny sisa fa tsy fiainana mahafinaritra. Dia izay hitany eny dia mameno kibony zany hoe miasa fantatra zany ny olona rehefa miala amin'Andriamanitra dia mitady ny alina hoaniny isan'andro fotsiny. Kanefa rehefa ao amin'Andriamanitra dia atsika avokoa ny zavatra rehetra. Izany tena zavatra nisongadina be androany a. Dia ny faharoa ilay tena mahakasika be anahy hoe isika vao eny lavitra eny a efa tazan'Andriamanitra isika amin'ny lalana ny voantsika ny any a iverenantsika dia efa fantatr'Andriamanitra hoe iverina eto sy zanako ity. Dia rehefa miverina isika dia tsika indray no tsenaina makotrokotrotra mihitsy zany hiavaka zana, omena fitafiana vaovao, omena peratra, omena kapa. Tena hoe izay zavatra miala teny amintsika zany na ara-panahy na ara-nofo dia arenin'Andriamanitra, ampisehoan'Andriamanitra foana isika rehefa miaraka aminy dia tafinim-ponin'ainy dia miafaka zany hoe aza miala amin'Andriamanitra fa ninona zavatra mety hoe zavatra tediavintsika ohatran'ilay tamin'ny voalohany iny tsika zaza ara-panahy, zandry ara-panahy dia mbola ilay mitady zavatra mahafinaritra any ivelany, mbola manandrakandrana, mbola tsy dia mijoro tsara fa mbola ohatran'ny hoe mitady fitahiana dia rehefa tsy mahita dia mitady hafa indray. Dia tsy tokony hanao an'izay zany tsika fa fampitehana no azontsika raha izay no ataontsika ny familintsika tahaka n'ity zokiny ity efa mila mitombo ara-panahy dia rehefa mitombo ara-panahy tsika dia tsy tafialo amin'Andriamanitra izany mihitsy. Mankasitraka pastera mialatsiny fa lavalava kely. Tsisy alatsiny mihitsy fa tena mamy ary ilay izy satria eny foana mankasitraka indrindranao Erika fanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy eny hamaly fidianao mampitombozotra sy fahasoavana hatrany hatrany foana maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Izay angamba ny nompo zara fahatsapana tsisy afa-tsy ny antso misaotra anareo rehetra rehetra dia ohatra isika eno hira ilay hira anankiray teo ho ataontsika rovina ianao vao avy ary rovina ianao vao ody fa ny tompo efa sasa miandry ny dadanao. Halleloia. Nofinaritra tolo tsika rehetra rehetra ary sombola misy izara fahatsapana manaraka. Halleloia. Mbola misy ny izara fahatsapana aloha asiana sary ihany Azoloary. Halleloia. Ndao ary metsika fitenena ary zandriaina inona ary ny azonao ambara anao ny fitenenana. Mankasitraka pasterna amin'ny fitenenana fa ny tombotolontsika rehetra rehetra dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny tena hoe mampahery be mihitsy. Nakasika androany pekapeka haingon'ilina teo tonga dia nasarika anahy hoe vao miala amin'Andriamanitra tsika dia rokotra ny fitafiam-panahintsika, potika ny fiainantsika. Dia ilay faharoa koa hoe vao ao amin'Andriamanitra nefa tsika dia atsika daholo ny zavatra rehetra rehetra. Nakasika be mihitsy izay dia mampahery be hoe andao hiverina amin'Andriamanitra raha sendra hoe tafalatanana. Fa na miverina amintsika dia averin'Andriamanitra amintsika koa ny peratra, izany hoe ny fahefana dia ny fifamatorana dia ny fiainantsika dia tsy mianto tena intsontsika fa Andriamanitra no miantoka ny zavatra rehetra rehetra na ohatrana fidiram-bolantsika dia tsy io no mahavelona antsika fa ny fitahian'Andriamanitra na kely na be dia Andriamanitra no miantoka antsika dia tena hoe andao hiverina aminy fa ao aminy zavatra rehetra rehetra izay ilaintsika. Hain Jesosy tangory. Halleloia. Mankasitraka indrindra anao ary nampahaviaina dia Jesosy hamaly fidianao misaotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana mamy dia mamy fizarana fahatsapana. Halleloia. Ary ataontsika avy hatrany ary ilay hira misaotra anareo rehetra ny zara fahatsapana tena zava-dehibe ny fizarana fahatsapana. Menao finaritra tao ary dia tahiry tompo hivavaka tsika ao amin'izay. Isanandro dia miantso ny iray hoe nakaiza mozy zanako izay
isanandro ny famindrampony ianao anety tsy afakambony fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoakany vala fa ianao tena dimy sy fontsariny zany neny antony avy farao avy ny andro iverenanao fitianeny ao antranoao ovinyanao vao avy ovinyanao vao avy rovina fantomby fa sasasanya Jesosy anilay izy atr'izay tonga izy hitany sy amonjy nivery faramody ianao tsy maniry fa ianao milaminy Jesosy lay fijaneno lalany tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anilay izy atr'izay tonga izy hitany sy amonjy nivery faramody ianao tsy maniry farao avy ny andro iverenanao fitianenao antranoao ovinyanao vao avy ovinyanao vao avy rovina fantomby fa sasasanya miandrinananao ovinyanao vao avy ovinyanao vao avy rovina fantomby fa sasasanya Alléluia. Sotranao zay Jesosy tamin'ny fataterana fotoana teto androany avy aminao ny fatotosanany amin'ny zavatra rehetra na ny tsy fatapahan'ny fandaharana ny connexion nety tsara ny fitaovana rehetra koa nety tsara daholo ary tentainao koa ny connexion le tomponao rehetra zay any atokantrano reto Jesosy ka izany rehetra izany dia isaorana ny anaranao masina misaotra satria avy aminao zao fahasoavana izao
avy aminao zany fahasoavana fataterana fandarina teto ta io teny mba tsisy ho very maina fa samy aniry avy zato eny arivo tsy manam-pataperana anatin'reto olona tsirairay avy reto dia mba hiboiboika ho fiainana mandrakizay ty anatina iny dia voritsy satana faritra amin'ny rano tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tanatin'izany aza fa tsisy ho very na dia teny ray bava aza tao anatin'ny teny zay nitoriana androany ho anao voninahitra mandrakizay alleloia amen isika fitenena zokitody amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena zokitody anao ny fitenena afaka mivavaka hoe zokitody azafady raha misy aminareo ato amin'ny groupe maheno dia toa dia vavaka izay olo izay azafady ingodina rodriguez afaka mivavaka hoe azafady afaka mivavaka ve zokitody azafady na ingodina rodriguez azafady isika mivavaka satranao izay Jehovah-Andriamanitro fa lamina ny fandaharanay androany sy tapaka ny fandaharanay eny Jehovah-Andriamanitra fantatray fa tena hoe mitsindro anay ary mijery anay tokoa ianao fa toy izay rehetra tonga eto manomboka eto Jehovah-Andriamanitra dia omeo ny voninahitrao izahay tafio ny voninahitra avy aminao ary ny fijoroana koa ho anay tsirairay avy eto ary indrindra hifamatotra aminao satria raha niainga teo ny zanak'Adala Jehovah izay mety koa mba nataonay izany teo dia miaraka mivava manomboka eto Jehovah malala dia hiverina aminao izahay hiverina tokoa ary koa manaraka izany dia hivavaka ho amin'ny firenenay izay Jehovah malala mba hiverina aminao daholo neny malagasy rehetra ho an'ireo vorosaina ka hatramin'ny mpitondra fanjakana eny Jehovah kasionao no fampahirezina ny tsirairay amin'izao fotoana izao miaraka mivava mba omenao ny voninahitrao koa ny malagasy rehetra hijoro amin'ny anaranao ary koa hifamatotra aminao ny malagasy rehetrarehetra izany mba irina isangatanay aminao Jehovah malala anao ny asanao tokoa ianao amin'ny herinao masina amin'ny vahoaka tsirairay avy voninahitra ny ety eo averinay ho anao rery ihany dia rahalaza hery ho anao rery ihany alleloia amen halleloia mankasitraka indrinanao zokitody tanatizay vavaka mambe nentinao zay amaranana fotoana dia jesosy anay ombanao amaly fity mitombozotra sy fahasoavana hatrany sotra ny ingodina rodriguez koa tamin'ny teny mambe jesosy amaly fity anao dia mitombozo fahasoavana sosotra hatrany sotra mihezobe anjana tamin'ny vavaka mambe namboanana fotoana fa dia tena tototra somatsara tokoa mifandarana sotra na rehetra koa ny zara-pahatsapana rehetra jesosy amaly fity anareo ihany koa nanetika tsy mifandarana dia tsy adinona rehetra tsy tonga niaraka taminay teto androany jesosy koa amaly fity anareo mampilatsoga ny amin'irao andro jesosy ka tahiny tompo firenena somatsara ty terapitroletsika dia efa mioneto amin'ny iro tahaka izao Akira 2.1 radio 1 fa anao menu njapeo akira 2 misy soteny saky natany telo amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina samy tahiny tompotolontsika amen